Atao eto amin'ny kianja mitafy manara-penitra pista vady fotsiny nanomboka ny sabotsy teo ka hatramin'ny alady izao ny fifaninanam-pirenena iadina izay ho tompon-daka eo amin'ny taranja basketball sokajy lahy sy vavy latsaky ny 12 taona. Fanao federasiona isan-taona ny fifaninanana amin'ny sokajy taona rehetra tahaka izao fa tamin'ity taona ity dia tanjona ny itiliana ireo mpilalao tokony ho toanana sy handrafitra ny ekipa-pirenena malagasy hiatrika ny Afrobasket hatao amin'ny taona 2024. Tanjon'ity fifaninanana ity dia io anisan'ny fandarana sa federasiona foana zany ny fifaninanam-pirenena sokajy rehetrarehetra, sokajy taona rehetrarehetra. Fa amin'ity indray mitoraka ity koa dia hitiliana ireo izay handrafitra ny ekipa-pirenena sokajy latsaky 12 taona izay hanao Afrobasket UCC amin'ny taona 2024. Ekipa vehivavy 20 sy ekipa lehilahy 20 avy amin'ny ligy paritra 12 manerana nosy no mandray anjara amin'ity fifaninanam-pirenena taranja basketball ho an'ny sokajy latsaky ny 12 taona atao eto Antsirabe ity. Samy manana ny mampiavaka azy ny ekipa tsirairay ary misy ireo misongadina amin'ny ara-batana sy amin'ny fahaiza-manao. Tena hitantsika ankizy manana ny halavana na ny lahy na ny vavy fa eo koa ny any amin'ny faritra rehetrarehetra dia samy manana ny talentany sy akingany avy ny ankizy dia tena mino fa anana ekipa-pirenena tena manana maizy azy sika rehefa tonga ny taona 2024. Natao omaly ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny lalao ary ao anatin'ny lalao fifanintsanana ny ekipa rehetra. Marina fa mifanindran-dalana amin'izao fifaninanam-pirenena atao eto Antsirabe izao ny fifaninanana iadina izay ho tompon-dakan'ny Madagasikara eo amin'ny taranja basketball ihany fa ho an'ny latsaky ny 20 taona izay atao any farafangana amin'izao fotoana izao.